ahoana marina demokraty ve Ian Rajoelina omaly fa 5 ny volana septambra no andro iraisam-pirenena natokana ho an'ny demokrasia. Ny fanontaniana mipetraka atreto dia ny hoe tena miaina izany tokoa ve isika eto Madagasikara? Tsara ho marihana aloha fa niaina krizy politika maro i Madagasikara hatramin'ny verenany fahaleovantena ka hatramin'ny taona 2024 ity. Nanomboka ny taona 2017 izany ka hatramin'izao fotoana izao dia nifototra tamin'ny fitakiana mifandray mivantana na si tamin'ny demokrasia sy ny manodidina azy ny fitakiana, fifidianana madio, fahalalana maneho hevitra, manao fitakiana maro samihafa sy ny sisa tsy voatanisa. Raha faritana tsotsotra aloha ny demokrasia dia endrika governemanta miantoka ny fitovian-jo sy ny fahafahan'ny olom-pirenena tsirairay. Noho izany, firenena demokratika marina ve i Madagasikara amin'izao fitondrana Rajoelina izao? Tsara ho tsy aivina aloha fa ity no tena nataony any Rajoelina io nandritra ny ady hevitra tao amin'ny fahitalavim-panjakana tamin'ny fampelezan-keviny. Lalam-panorenana zay napetratsika dia mametraka ny statut de l'opposition ka avelako malalaka Andriamatora Ravalomanana ho chef de l'opposition rehefa tonga amin'ny fitondrana. Izany tokoa ve ny zava-misy ankehitriny? Tena nanaiky any Filomarika Ravalomanana ho lehibe ny mpanohitra ve izy? Lainga fiatsaram-belatsia i masom-bahoaka izay no nataony any Rajoelina nandritra ny fampelezan-kevitra iny. Ny fanenjena sy ny fanaratsiana any Filomarika Ravalomanana indray aza no nataony. Manginy fotsiny ireo antsonjay sy ny sakatsakana maro samihafa ataony amin'ny Filomarika Ravalomanana. Mbola mitohatra amin'izao io lainga sy ny tsy fitazomana ny telinomena amin'ny vahoaka io. Raha aka ohatra akaiky isika, nilaza izy fa 3 andro no omeny amin'ny fampidinana ny vidin-javatra izay mampikaikaika ny vahoaka. Hatramin'izao tsy hita ny fahatanterahana izany. Izany dia porofo mitohoka amin'ny tendany fa filoham-pirenena mpamita-bahoaka no mitondra any Madagasikara amin'izao fotoana izao. Ity ihany koa anefa no nambarany raha sendra nisy ny ady hevitra nafana tao amin'ny fampelezan-kevitra iny ihany. Aoka tsy andainga, aoka ny marina ny olazainy Monsieur le Président Ravalomanana. Indre mandeha niona taminao tamin'iza be ny tanàna, nionako taminao tamin'ny anao nampiantso aho hoe avitongava ty ianao mba feliciteko. Zay ihany mbola tsy niona taminao akoatran'izay voalohan'izay. Aloha mba amaly satria tsy mety ny mandainga, tsy mety ny mamitaka, tsy mety satria raram-pirenena no resahana. Raha Iamandreny soa ihany fa mbola velo tompoko lahy mialatsiny président Norbert Lala Ratsirahonana. Dia mipetraka ny fanontaniana hoe iza no mpandainga gaigila ikoizan'ny vahoaka amin'izao? Ny marina tsy mba maty ary ny teny toy ny salaka hoy ny fomba fitenenana izay ka ny tompony ihany no afatony. Porofo mitohoka amin'ny tendany momba io. Ny nilazany ihany koa fa tao anatin'ny 7 taona no tsy nisy nanamboatra ny lalam-pirenena fa 9 iny. Kanefa dia tamin'ny fitondran'ny Filomarika Ravalomanana, izany hoe tany amin'ny taona 2004 no nisy ny fanamboarana ho goudron na tara iny lalam-pirenena fa 9 iny. Lainga fitaka izany no atao amin'ny vahoaka mba ilazana fa izy rery any no filoham-pirenena niasa indrindra tao anatin'ny 70 taona hatramin'ny azahoana ny fahaleovantena. Ireo rehetra ireo dia porofo milaza avokoa fa lainga sy fampandriana adrisa no traike fa anana ny filoham-pirenena io. Ireo no mahatonga ny mpitondra antsika tsy mahazaka ny tena fahalalana maneho hevitra eto amintsika fa mampiatra ny didy jadona satria tsy mahazaka ny marina mivoaka. Tsy ny mpanao politika ihany no mahatsapa io tsy fisiana demokrasia eto amintsika io fa ny vahoaka madinika ihany koa. Hoy mantsy izy ireo hoe raha antsika nahita reny fitantanana ny vola nandritra n'ireny krizy na Covid ireny, ilaina ihany mahay mampiasa ny fahefanam-pahalalana rehefa manova budget am-panjakana, nefa tsy nanao an'izany izy fa tonga dia nitapahany.
jerevy ihany koa nefa ny zavatra misy any ivelany a fa nany fanapahana ny resaka confinement dia légiféreny reny zavatra reny ka rehefa tsy misy reny zavatra rehetrarehetra reny a tsy hay mampiasa ny fahefana pahay lalàna sy ny fahefana mpanao lalàna dia tsy misy zany ny demokrasia. Amiko manokana tsy malalaka ny fanohan-kevitra eto amintsika satria ianao zany rehefa mame hevitra anankiray dia tsy maintsy vokiana foana hoe ireo mpanohatra ireo na dia tsy mpanohatra koa kaka ianao zany hoe tsy azo kianina mihitsy zany ilay mpitondra fa ohatrany hoe mety foana ny zavatra ataony dia na inona zany zavatra ataon'zareo dia tsy azo tenenina izy dia tsy demokrasia zany amiko. Tsy mipetraka ny demokrasia eto amin'ny tany repoblika Madagasikara satria feon'olon-tokana no henoina tsy afaka maneho hevitra rehefa tsy akoatra ny eo amin'ny fitondrana zany hoe tsy maintsy ny azy ihany no arahana amin'ny zavatra misy. Izay ny fanehoan-kevitry ny olom-pirenena raha mahita sy miaina tokoa mantsy ny zava-misy eto amin'ny firenena tato anatin'ny roataona sy tapan'izay tsy misy afaka milaza fa malalaka ny fanehoan-kevitra sy ny fahalalana amin'ny teny eto amintsika. Isan'ny nanamarika izany ny fisamborana ireo olona izay nanao akanjo mena teny nalakely tamin'ireny tatitra izay saika ho ataony solombavam-bahoaka ireny ve dia azo ilazana fa demokraty ihany Rajoelina raha milaza izy fa ny mpitandro ny filaminana sy ny ministra tompon'andraikitra amin'ireo tafika teto amintsika no tena nanao ireny fihetsika ireny. Izy no filohan'ny foloalinda inona no tsy nitenenany fa demokraty ny tenany ka tsy manaiky ireny fihetsika ireny. Ireo dia pirofo mitohoka amin'ny tendany fa tsy mahazaka ny fahamarinana ihany Rajoelina satria tsy misy afa-tsy lainga no lazainy amin'ny vahoaka. Dia hoy ny antokotima hoe raha mahakasika ny Madagasikara manokana dia fantatritsika ny zavatra misy ny zavatra miseho eto na ny mpitondra samy mpitondra ary izy samy izy ary dia tsy mahazaka ny fahamarinana hivoaka. Mazava ho azy moa rehefa misy fahamarinana tiany mpanohatra ho avoaka dia tsy zakany izay tsika izay ary izany ny fomba rehetra tsy ho ahafahan'ny olona rehetra mandre feo afa-tsy ny feo an'ny mpitondra ka ninona zany ezaka ho ataonao dia takonany mpitondra amin'ny teniny foana ny zavatra resahanao rehetrarehetra ary ampiasainy ny fomba rehetra entiny manatanteraka an'izany. Hitantsika rehefa andeha aneo hevitra ny fanoherana dia mampiasa ny fahefana rehetra eo ampelantanana izy na ny olom-panjakana zany amin'ny alalan'ny préfet miaro ny tanàna ny OMC ary mampiasa ny miaramila rehetra ihany koa izy anakanana ny hetsika sy ny fanahoan-kevitra izay tiana atao. Zany mbola manjaka sy misy eto amin'ny firenena azadino nefa fa reny zavatra reny dia miteraka fahatongavan-tsain'ny vahoaka malagasy ary maro ny tolona efa nataon'ny olona izay tsy teto amin'ny firenentsika fa ny firenena maro na dia ny afrikanina ary vokatra izay fanelingelenana ny zoan'ny olona amin'ny resaka demokrasia izay dia miteraka zavatra hafa reny raha tsy vitan'ny mpitondra ny manova ny fihetsiny amin'izao. Marina mihitsy izay voalazan'izay demokrasia antsoratra no misy eto amintsika na ny atao hoe demokrasia aza angamba inona tanteraka fa tsy hainy any Rajoelina akory ny dikany satria ny fiheveran'izany dia fanonganam-panjakana toy ny nataony tamin'ny taona 2024 ka matahotra ny tody iverina amin'izy. Ny demokrasia dia mifototra amin'ny foto-kevitra marobe toy ny fifidianana madio azo itokisana ary ny fanajana ny lalàna amin'ny rehetra fitantanana tsara ny raharaha-panjakana fandraisana anjaran'ny olom-pirenena fahamendrehana fangaraharana fandraisana andraikitra ataony olom-boafidy ny fisarahany fahefana miantoka ny faleovantena ny fitsarana ary ny fanajana sy ny fiarovana ny zon'ny olombelona. Tena voaja ve ny zon'ny olombelona eto amintsika? Ny arantsika nahita mantsy ny anaovana ny filomarikaravalmanana izay nosakanana raha ny tety faritra kanefa zon'ny malagasy ny mivezivezy manderana ny nosy araky ny voasoratra mazava ao anatin'ny lalam-pandrenana. Dia hoy ny profesora James Ratsima hoe fa ny ataony amin'io aty amintsika eo nge ifandry-mitsainy fandriberibeny ny tena demokrasia dia mandeha ho azy ary ny malagasy tsy ampianarina an'izany. Ny malagasy manana ny hoe fampihavanana ary tsy misy mampianatra antsika an'izany fihavanana izany
zany ny atao hoe démocratie zany fihavanana zany base zany fa neny frantsay a politika ny anaovany an'izany hitondrany a ny zanatany rehetra ifehezany a ny toe-karena amin'ny malagasy ka amiko ny démocratie dia mazava ny resaka samy manana ny azy fa miaritra eto amintsika aloha amin'izao fotoan'izao dia démocratie andemony manao izay tiany atao izy mazava ny nambarany teo démocratie andemony hoy izy no misy eto amintsika nahoana noho izany no zava-misy nefa iandrajoelona milaza fa démocraty mariny fa i Madagasikara dia tsy mpikambana ao anatin'ny community of démocratie vondrona mampifandray ireo firenena démocraty maneran-tany Madagasikara raha teo dia mbola tsy nankatony sata afrikana momba ny démocratie ny fifidianana ary ny fitantanana na teo aza ny fampanantenana ny gouvernemanta anao izany tamin'ny volana may 2022 ny tsapa hatramin'izay nandrasany rajoelona ny fitantanana ny firenena dia fanjakana jadona no misy eto Madagasikara ekena fa tsy midika ho baranay ny velively ny fampiarana ny démocratie saingy diso miompampana ny fampiasana ny mpitandro filaminana ho herim-pamoretana eto amintsika ataon'izao fitondrana rajoelona izao tsy manana ny fahalalany amin'ny fanatanterana ny asany sy ny fanekena izay nataony mihitsy ny mpitandro ny filaminana ka tena hiaro ny vahoaka sy ny fananany fa nataony ihany rajoelona ho mpiaro ny sezany izay azony tamin'ny alalany doublon sofa mbola eo ny mpanohitra izay tari ny filomarika ravalomanana mbola mijoro anohitra izany hoy mantsy izy ireo hoe koa noho izany amin'ny anarany RMDM ray manontolo no ilazanay sy anameloanay tanteraka fa tsy ekenay ny hametrahana izany jadony zany eto amin'ny firenena na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba ahoana tsy ho ekenay amin'ny herinay rehetra izany jadona zany ho atao eto amin'ny tanindrazanay malalatsika ity amin'ny fotoanandro rehefa mazava zao ve masoandro rehefa mibalika nareo indray tondra aizina ka hanarona an'ity firenena ity miala tsiny miala fondro rehefa nareo hitondra fahamaizinana dia manome tokony voaka malagasy zay fa hitondra fahazavana ho an'ity firenetsika ity ananatsika zay satria tsika miaraka amin'Andriamanitra zay tompon'le fahazavana fa itsika tsy miaraka amin'izay hitondra famaizinana ka tonga an'ity firenena ity verindalana any amin'ny maizina indray faharoa efa nanome toky anareo izahay fa tsy hijanona amin'izao fa tsy maintsy iroso hatrany mandra-pahatateraka an'ilay fehikevitra izay nataonay tamin'ny fahatelo amby roapolo sy faefatra amby roapolo ny volana jolay lasa teo mety marary ny sasany mety mampatezitra ny sasany le fehikevitra kanefa igny ny hitany maro ho vahaolana hoentina miatrika n'ity firenena ity ka amin'ny faharaiky na 1er oktobra dia ho any morondavy zahay koa miantso anareo namana mpitandro filaminana rehetra fa ho any morondavy zahay aleola rehefa ho any morondava ihany ndao hiaraka miaraka aveto tsika dia miara-tongagna satria fahatatray fa tsy maintsy andeha anareo amin'izay tany rehetra zay alianay ka andao re hiaraka e satria tandrazana iaramanana ity Madagasikara itsika ity satria ekenay ny fisiany mpitandro filaminana ekenay ny fiasany mpitandro filaminana fa tsy ekenay ny anaovana herim-pamoretana zay voasoratra ao amin'ny fiaikevitra ny mpitandro filaminana na avy amin'iza na avy amin'iza tsy ekenay zany ny mpitandro filaminana gasy ka atao herim-pamoretana eto amin'ny firenena arovy ny vahoaka sy ny fananany fa mbola misy hery azo antsona hanavitra n'ity firenena ity eto ambonin'ity tany ity izany no atao hoe fitiavan-tanindrazana tsy fotoana ny fampelezan-kevitra sy irotsaka ho fidiana ihany vao miseho fa manana hevitra fa mikatsaka sy miaro hatrany ny tombotsoa ambonin'ny firenena ny tena olana ihany koa dia mitoetra amin'ny tsy fisian'ny fahalalahana enina dia atao hoe démocratie ny firenetsika ny vahoaka tsy mahafantatra ny tena fototra sy ny fiantraikan'izany
dia tsy mahatakatra ny fampiarana ny tena demokrasia izay mety hitarika ny firenena mankany amin'ny fahamarinana ara-sosialy lehibe kokoa sy anatsara ny faram-piainana izy ireo. Raha ireo zavatra voatanisa ireo dia mipetraka ny fanontaniana hoe tena demokraty araka ny lazainy tokoa ve Iany Rajoelina sa mamita-bahoaka fotsiny fa ahoana mariny? Ahoana mariny?